Etsika ara-panatanjahantena sy fanampiana ho an'ireo olona nahazo taona lahy sy vavy no entiny komity pokotany sy ny fokotany eny amin'ny fokotany Antanimasaja hitsena sy ankalaza ny 720 taona nazahoan'ny malagasy fahaleovantena. Ezaky ny fokon'olona sy ny lehiben'ny fokotany eny an-toerana no nafahana nanao io etsika io. Tsy voasambany nefa no nanaovana ny etsika fanatanjahantena sy fanomezana ataon'ny fokotany mandritra ny fankalazana ny 24 ny volana Jiona ary nampina etsika maro samihafa izany tamin'ity taona 724 ity. Mbola misy zany le fizarana dia efa ataontsika isan-taona fizarana sakafo ho an'ny zokolona ho an'ny maroana 20 isaka ny sektera zany dia 100 ka zay mikasika an'iny fa ny io koa zay zany manomana football efa nanomboka angamba fa roa herinandro zay zany zay tsy nangala ekipa ivelany fa anatin'ny fokotana ihany dia foot à 7 le izy eo amin'ny terrain masera zany anazy misy olana molo zany manamboatra amin'ny terrain io dia ambon'izay koa amin'ny 25 misy arendrina ataonay dia misy podium kely mba tsy andehananay andeha amin'ny ville dia misy kilalao ballet ataonay amin'izany dia misy fizarana vatomany amin'ny 24 zany ny finalin'ny foot. Nanome afatra ho an'ny vahoaka eny an-toerana ny lehiben'ny fokotany Antanimasaja amin'ny tokony ambenana ny trano mandritra ny fankalazana ny 24 ny volana Jiona. Mazà zany fety eo ihany fa ny tsy fandipalemana koa tsy misy tandiovana fa koatsika zany mba mailo amin'ny trano azo foanana fa sy volona foana satria zavatra tadiavintsika nandritra amin'ny taona dia alenjana ray seconde fotsiny dia mba manetana za zany eto samby mailo tsika menakavy fa plaza rehefa mandeha asin'olona ny trano.